Isan'ireo firenena telo amby roapolo atsy Afrika iandraketany Jean-Claude Trachouang eraky ny banky iraisam-pirenena avy any Washington i Madagasikara. Ny maraina teo no tonga niaona tamin'ny praiminisitra malagasy Tsai Christian tao amin'ny lapany mahazo arivo ny tenany niaraka tamin'ny solotena maritra ny banky iraisam-pirenena eto amintsika sy ireo délégationna notariny. Antony fionana ny fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny rotonta. Nous avons abordé la coopération entre la Banque mondiale et Madagascar. Ny ompanana ny resaka ny fanaovana teto ny fanatsarana ny fomba fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena izay ivoaka miandalana ihany. Hatreto aloha, mizotra amin'ny antsakany sy andavany izany fifandraisana eo amin'ny rotonta izay. Nomen'ny praiminisitra ireo torolalana amin'ny fanatsarana sy fanamorana ny fifampirarahana amin'ny banky iraisam-pirenena. Améliorer ce dialogue avec la Banque mondiale. Ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta izay antenain'ny vahoaka malagasy fa hitondra asa fampandrosoana marina ho an'i Madagasikara.